azo antoka izao fa avy hatrany dia hanindry ny prime ministre ny filoha era-jonary mampianina raha vatany vao tonga avy any États-Unis. Saika ny teny hoe fampihavana-pirenena sy ny famerenana ny tany-tandalàna no niverimberina tamin'ny fanazavana rehetra nentiny ny filohan'ny repoblika manoloana ny mpanao gazety vahiny tany an-toerana. Andrasana amin'ny alakamisy ny didy avoaka ny HCC momba ny fitoriana sy ny fangatahana nataon'ny PMP hamerenana ny fifidianana ny birao maharitry ny anteny meram-pirenena izay tokony haloavany ny fandaniana ny fitsipika anatiny. Tsy ireo tompon'ny taksi agré rehetra no manana teti-bola ahafahana manova ny fiarany rehefa tapitra ny feim-potoana ahafahany miasa. Vokany, ny enisa taona ireo taksi agré afaka miasa ara-dalàna, miisa 20 izy ireo tamin'ny taon-dasa no tsy afaka niasa intsony. Idina hitsirika ireo taksi agré miasa eny Ivato ny ministera tompon'andraikitra Rahampitso ary mety hisy ny tsy fitovian-kevitra. Ary farany, niavaka tamin'ny fahaizany manamboatra crêpe indienne iray, Ikao Yuadjian, 7 cm ny velaran'io sakafo io. Tao anatin'ny 2 minitra no nanodinana izany. Io no voasikazo crêpe lehibe indrindra eo amin'ny hôtely indiana ankehitriny. Zava-bita miavaka entina aminao androany. Ny andindininy avy hatrany. Tiano atao hoe dalina sany platy kabone madio mora diovina satria namboarina manokana ty kabone dalina sany platy ty hanamora ny fandehanan'ny loto ho any tosy sy ny manodidina be masoandro ankady manga fiombonana andranona ohatra ambodrapeto sy ny sisa efa tonga eto aminareo ny kabone madio manatona anyreto toeram-pivarotana ireto. Kabone madio misy karazany hafa maro isafidianana. Za yahay mafana tsara kosa zany andro zany a. Andao daholo amin'izay romana e. Ankizy tahony e. Aviangy ianareo hiaraka aminay e. Tuka, voy a salir. Chiquina. Ankafiriana indray no hiarabananao tompoko lasy tompoko vavy tonga anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao isika sainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany saika mbola mahaliana ny ampanara-baovao moa amin'izao fotoana izao mahakasika ny dian'ny filoha pirenena atsy New York araka izany ary dia ny fahavonona nanova ny fomba fanao na io ara-politika na ihany koa ara-toekarena eto Madagasikara no naverimbery ny filoha pirenena nandritra ny fotoana izay naneho ny hevitra tatsy États-Unis hatramin'ny omaly alina dia indromy antaona no nanontaniany ny mpanao gazety ny tenany ary saika ny teny hoe fampihavana pirenena sy ny famerenana ny tany-tandalàna no naverimberiny tamin'ny fanazavana rehetra nentiny. Arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Azo antoka izao fa avy hatrany dia hanindry ny prime ministre ny filoha era-jonary mampianina raha vantany vao tonga avy any États-Unis. Efa hita soritra fa nahazo toky ary efa manana ny fanohanany ny firenendehibe ny filoha malagasy ankehitriny. Na eo aza nefa izany, azo raisina amin'ny teny ny filohampirenena amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisiny. Rehefa zohina ny votoatin'ny fanehoan-kevitra nataony manoloana ny mpanao gazety vahiny dia tsy iankina irery amin'ny vondrona politika iray ny ho fanapahan-keviny fa iankina indrindra amin'ny fampihavanam-pirenena. La réconciliation nationale ne se reflète pas uniquement dans la nomination d'un Premier ministre. Donc la réconciliation nationale, c'est tout un processus. Lorsque le pays a vécu plusieurs blessures dans le passé dues à des gestions politiques qui appartiennent au passé, aujourd'hui, il faudrait remédier à tout cela. Donc c'est tout un processus. Bien évidemment, la mise en place d'un gouvernement et la nomination d'un Premier ministre en fait partie. J'ai toujours prôné l'ouverture dans le cadre
la mise en place de mon prochain gouvernement. Faneho-kevitra manoloana ny mpanao gazety vahiny maro sy ny onjam-peon'ny firenena mikambana omaly alina sy androany vao maraina be no nilazany ny filoham-pirenena izany. Isan'ny nanontaniany mpanao gazety azy ny mahakasika ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, nilaza ho tsy manana olana manokana amin'ity filoha teo aloha ity ny filoha Rajaonarimampianina. Le rôle futur de Marc Ravalomanana, Marc Ravalomanana est bien en Afrique du Sud aujourd'hui. Et je pense que il est comme tout citoyen. Mais moi, je ne me suis pas vraiment focalisé sur Monsieur Ravalomanana parce que j'ai toujours dit que ma priorité aujourd'hui, ce sont les 20 millions de Malgaches. Il faut que je m'attelle au sort de ces 20 millions de Malgaches. Une personne est peut-être importante, mais je pense que s'il pouvait contribuer à m'appuyer, à appuyer les 20 millions de Malgaches, c'est ça le plus important. Ny fifanohanany rehetra hoenty mampandroso ny firenena taoriany zavanitranga sy ny krizy maro ny fandimby teto. Io ny zava-dehibe amin'ny filoham-pirenena rehefa dinihana ny fanazavana nentiny tany New York androany. Ahoana ny fomba natanterahana izany? Na eo amin'ny lafiny politika, na eo amin'ny lafiny fampandrosoana, tsy hisy ny fanavakavahana ho ny filoha. Isy ny fametrahana tontolo iainana ara-toekarena, azo ny mpampiasa vola antoka fa milamina sy afaka ivelanan'izy ireo tsara ny eto Madagasikara. Il n'y aura pas d'exclusion par rapport à cette politique de développement. Toutes les couches, toutes les personnes de bonne volonté, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient jeunes, femmes, hommes, sont appelés à œuvrer ensemble pour le développement du pays. Donc il n'y a pas du tout d'exclusion. Cette inclusivité peut se refléter aussi dans la participation du secteur privé national à des joint ventures avec les investisseurs étrangers qui arrivent. Donc tout le monde doit participer en amont à l'œuvre de développement, mais devrait aussi bénéficier en aval des résultats, des bénéfices de ce développement. Le message que je souhaiterais dire à tout le monde, c'est que Madagascar et le peuple malgache ont tourné une page de leur histoire. Ny fampandrosoana ny fambolena, ny fametrahana ny tontolo mpandrarahana azo antoka sy mirindra fa indrindra ny fametrahana ny tany-tandalàna no isan'ny laharam-pahamehana nambarany filoha malagasy. No laviny kosa ny filazana mandeha fa ny Amerikanina na orinasa Amerikanina no niantoka n'izao dian'izao na ny fialan-tsasatry ny fianakaviany any ivelany. Afa tamin'ity androany ity moa ny filoha ery Rajaonarimampianina sy ireo délégation niaraka taminy dia niazo indray any Washington andeona tamin'ny tompona ndraiky ny tahirim-bola iraisam-pirenena raha ny fanadihadiana natao ary indrindra tamin'ireo apahay toe-karena teto Madagasikara dia mbola tsy atoato ny famoahany fanjakana Amerikanina vola ho any Madagasikara sy ny fanampiny ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny Madagasikara ihany koa. Na dia izany aza dia miankina betsaka amin'ny dian'ny filoha sy izay mety ho fitsanganan'ny gouvernemanta ny fanampiana ny Madagasikara. Momba ny AGOA indray dia fantatra ary fa hodinihana amin'ny fivorian'ny Afrika sy États-Unis amin'ny volana Aogositra ny famerenana ny anjara-tsena ny Madagasikara amin'izany. Fanadihadiana. Efa azo hitarafana sy fanekena ny fanjakana malagasy ny fitsenana manetriketrika nataon'ny firenena Amerikana ny filoha Rajaonarimampianina nandritra ny fahatongavany délégationna malagasy tany an-toerana. Midika ho fankatoavana fotsiny aina nefa izany saingy miankina betsaka amin'ny firafitry ny fitondrana ny fanampiana ho azo ny Madagasikara. Raha ny fanazavana izay noentiny ireo mpahay toe-karena sady mpandinika ny raharaham-pirenena eto an-toerana dia hisy fiantraikany amin'ny fanendrenan'ny Prime Ministre ny dian'ny filoha any Amerika ankehitriny ilaina antoka amin'ny alalàny fahazahoan'ny Prime Ministre afaka ny iara asa amin'ny any ivelany izany. Ho any États-Unis izay bokany trosa ankehitriny dia tsy maintsy mandeha ny kajy akany afahany izy ireo miasa eto Madagasikara no takalo ny famerenana indray ny fiara-miasa aminy raha ny hevitry ny mpahay toe-karena iray. Noho izany isan'ny tokony atao ny manokatra fiara-miasa hafa ankoatra ireo firenena-dehibe efa nahazatra hatramin'izay. Firenena ohatran'ny Russie, firenena ohatran'ny Chine, firenena ohatran'ny Inde, ohatran'ny Arabie Saoudita, Émirats Arabes Unis, Qatar, izany zao firenena manam-bola afaka mampindrana. Ka tsy normal be tsika raha hoe mindra amin'ny olona efa tsy manam-bola intsony ataony ngeza be ny condition. Satria mila mihitsy izy hoe le vola kely ampindraminanao iny mila miverina ngeza be iny any aminy avy eo. Dia donc zany ny condition apetrany tsy mety condition enjana be.
ianao afaka mindrana tsara mihitsy amina olona be vola dia kely kokoa ny condition. Na izany aza nefa varavarana misokatra ho an'ny Madagasikara ny fankatoavana izao tontolo izao ny fanjakana mijoro ankehitriny ho an'ny Amerikanina manokana amin'ny volana Aogositra mandritra ny fivorian'ny Afrika sy Etazonia no andinika ny famerenana ny anjara ny tsenan'ny Madagasikara ao anatin'ny AGOA. Pirofo io fa maro ny tsena iraisam-pirenena azo trandrahana ankehitriny. Izany hoe condition tena mety amin'ny firenenao zany tsy mampaninona ny hoe mindrana amin'ny firenena. Tsika zany tsy tokony hoe anavakavaka hoe izay tsy maintsy mindrana miarena ary afaka miara-miasa tsara tsika amin'ny frantsay, amin'ny anglisy, amin'ny amerikanina tsisy olana fa mba condition mba mety amintsika. Fa tsy hoe condition manapodika firenena ary zareo ihany ny tena mahazo avantage be tapie fa ny tsika tena presque tsy misy. Malona izany sady manarina ny firenena no tsy maintsy manao izay ampandrosa sy hanatsara ny fiainam-bahoaka ny mpitondra ankehitriny. Ratsaivona latsaky ny aotra ny fitombony ny arikarena teto amintsika ny taona 2024 any amin'ny atsasaky ny taona 2024 anoany kosa zay vao antenena hiakatra ho ray isan-jato ary amin'ny taona 2024 anoany vao afaka ny tena andray afainganam-pandeha avoavo kokoa ny fampandrosoana noho ny fanarenana tsy maintsy atao ankehitriny. Misy herijika lehibe araka izany tsy ahavita afa-tsy ny fanarenana ny firenena mandritra ny 5 taona voalohany hitondran'ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Antony tsy maintsy hitandremana ny filoham-pirenena amin'ny fisafidianana n'ireo tena hiara-iasa aminy akaiky. Afa makasika izay vaovao politika izay saingy ny vaovao eto an-toerana kosa dia makasika ny resabe amin'ny fifidianana Braomaritra izany. Anilalana amin'ny feny fitsipika anatiny ihany no ahafahana manova na ihany koa manitatra ny Braomaritra eo anivon'ny anteny meram-pirenena hoy ny Bahinalana izay nanontaniana androany. Mbola miankina betsaka moa amin'ny valitenin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC anivo fa ahafahana manatanteraka izany na tsy. Efa nomboka ny lefitra kosa ny mapara izay nandroaka ny 590 ny seza tao amin'ny Brao ny anteny meram-pirenena raha ny fanazavany Christine Razanamaso omaly. Fanadidina trany. Mangetanteraka amin'ny fitsipika anatiny ihany ny fomba fifidianana sy fampitantanana eo anivon'ny anteny meram-pirenena hoy ireo mpahay-lalàna malagasy. Noho izany tsy voatery ho voarakitra anatin'ny fandaharam-potoana izany fa efa fomba fanao ka tsy mila iarahana amin'iza na amin'iza intsony. Noho izany tsy toy velively mihitsy ny lalàna fifampifezana ny rahan'ireo solombavambahoaka nanapaka sy ny ampahan-dalàna no ekeny ny mpikambana tao anatin'ny rafitry ny tetezamita na ny kongresy ny tetezamita teo aloha. Ho an'ny mpikambana eo anivon'ny PMP dia ny fanarahan-dalàna ihany no eken'izy ireo ary tsy anaiky ny mifanohitra amin'izany ny vondrony maro anisa manohana ny filohan'ny repoblika. Efa tany ndalantsika ary efa 4e repoblika donc zava-baovao tokony hoentinao. Za zany ho za tsy hiteny aminareo hoe ovana misy extension araka ny tenin'ny sasany io tsy resaka silgome io ka horoitina rehefa tiana ny androitana azy fa no mipetraka fotsiny dia hoe na anara-dalàna isika nanao andreny fifidiana andreny sa tsy. Izahay zany dia nangataka eo anivon'ny fanjakana dia notre cour constitutionnelle sy ny conseil d'état mba hijery hoe na anara-dalàna ve zay sa tsy. Tao anatin'izay fotoan'izay nety sa tsy ara. Ratsaivona ny nambara ny Razanamaso Christine filohan'ny anteny meram-pirenena omaly dia vonona ny fampiresaka izy ireo ary ny fanitarana ny Braomaritra eo anivon'ny anteny meram-pirenena indray no sosikevitra narosina. Satria zany zao raha ilaza izy hoe constitutionnel inona koa ary zany no lalàna hampiarina amin'ny fidianana ny bureau permanent iny ihany ene mode de sécurité voalazana iny ihany no atao. Oui, marimaritra iraisana azo raisina tsara zany ane satria ne anivon'io anteny meram-pirenena io dia mandeha mihitsy ny hoe fanapahan-kevitra ionona fifanantonana fifandaminana ka everiko fa raha izany no mampisan'ilay hoe fandaminana tsy misy akory izay maharatsy an'izany amin'izany hoe fifanarahana zany mianitarana ilay hoe bureau élargi ao anivon'ny anteny meram-pirenena. Mahalona izany indrindra dia mbola nanambara ny mpahay-lalàna fa rafitra manara-dalàna sy ny lalam-pandrenana no rafitra misy amin'ity repoblika fa efatra ity ka lasa fifanarahana politika indray no misy izay fa tokony ho tapitra tamin'ny fotoana ny tetezamita izany. Araka izany ny lalàna mifeny fitsipika anatiny izay nolaniny ny mpikambana rehetra eo anivon'ny anteny meram-pirenena ihany no manan-kery amin'ny fanapahan-kevitra izay tapahana izy ireo. Règlement intérieur manko raha ny tokony ho izy dia ny fidiny zareo mpikambana ao amin'ny assemblée nationale ny règlement intérieur ka zao tsy misy ny session zany hoe na mana eritreritranao amin'izay ara ny filohan'ny assemblée nationale tsy maintsy miampiantso
zay ny gouvernement hainy afaka mampiantso an'izay raha misy ny réunion extraordinaire zay ataony zareo dia tsy maintsy misy fivoriana zany a ny assemblée nationale ka tapahandry zareo ao zany hoe mifanaraka atsika fa ho ekena ho izao a nisan'ny vice président ho izao nisan'ny commission zay zany hoe miandry a ny fivoriany manaraka. Amin'ny fantatra moa dia miditra amin'ny andro faharoa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao anatin'ny fandiniana n'ilay andiny ny fahefatran-dimapolo ny lalam-panorenana sy ny momba ny fanafoanana ny fifidianana ny birao maharitra ny anteny meram-pirenena. Raha ny fantatra dia raha mpitso no amoahana izy ireo ny didy mikasika ny fitoriana izay napetraky ny vondrona PMP. Afa iverenantsika kely kosa amin'ny makasika ny dian'ny filoham-pirenena tsy Amerika. Raha ny fantatra raha nandritra ny valan-dresaka nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ho an'ireo gazety vahiny taoriny ny fionany tamin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Ban Ki-moon dia nitondrana fanazavana avokoa ny makasika ireo teboka maromaro izay misy eto amin'ny firenena. Anisan'izany moa ireo fiara tsy mataho-dalana ny 4x4 ny ady amin'ny kolikoly ny famerenana ny fampitokisana amin'ny mpampiasa vola ny fandriampahalemana sy ny sisa. Ny afatra fototra kosa izay namitany dia ny hoe famerenana ny tany-tandalana sy ny fitsarana tsy mitanila ary ny fampiavana pirenena ihany koa. Makasika kosa ny vaovao ara-tsosialy no etsika no izana izao fampahalalam-baovao izao miankina betsaka kosa amin'ny toe-karena dia mitombo iray hetsy isan-taona ary ny filana trano eto Andrenivohitra. Antony iray moa izay mitarika an'izany ny fiakarany tahan'ny fifindra-monina ho an'ny etsy amin'ny 17 hektara izao ohatra raha teo amin'ny 9 alina teo nisan'ireo mponina 20 taona lasa izay efa tafiakatra hatrany amin'ny 2 hetsy isa izany amin'izao fotoana izao. Isan'ireo vahaolana hanamorana ny fanomezana ny tranon'ny mponina ny famoronana tanàna vaovao etsy Meritsy Atosikary no anomboana izany tetikasa izany raha nambara ny tare jeneraly ny analogue atao anatin'ny 3 volana kosa no andefasana ny tolobidy makasika ity tetikasa ity raha tsika ny andindiny makasika izay. Trisan'ny fitombon'ny mponina teto Andrenivohitra tao anatin'ny 5 taona raha ny atao tanisy avy amin'ny Instat. Vokany tsy maharaka ny tanàdy intsony ny tolotra misy eo amin'ny fanomezana trano ny mponina. Isan'ny ahitana taratra izany ny fitombon'ireo trano sachet miorina ao La Réunion kely. Fianakavianan-jato ny monina eo amin'ny toeran'io amin'izao fa tsy eo irery ihany saika ahitana trano fonenina tsy manaraka ny fenitra takiana manerana n'Antananarivo. Ny famaritana ny atao hoe tsy fanana trano eto amintsika dia misy point anankitelo angamba tsy maintsy resahana. Ny voalohany dia mazava ho azy fa misy an'ireo olona tena tsy manan-kialofana mihitsy zany fa matoritory any ambanin'ny aneny na any ambanivohitra na aty Andrenivohitra. Eo ihany koa amin'ny faharoa ireo olona izay mipetraka amin'ny trano tsy zarizary. Araka ilay hitantsika moa zao misy bidonville be da be eto, misy trano baoritra, trano sachet, trano tôle. Reny koa zany dia anisan'ny olona azo atao hoe tsy mana-trano. Ary ny fahatelo sy kajy fahatelon'ny tsy fanana trano no resahana dia ireo olona mana-trano ihany izy fa trano efa tsy sahaza azy tsony. Raha ny zava-misy vitsy ireo tanora no miala ny tokantrano ray aman-dreniny na efa manorina tokantrano aza. Ho an'ny 67 hektara izao raha teo amin'ny 9 alina teo ny mponina tao atoerana 20 taona lasa izay tafakatra hatrany amin'ny 2 hetsy izany amin'izao fotoana izao no io tranga io. Sarotra nefa ny mitady trano na tany anorenana trano eto Antananarivo. Araka ny fahitako azy aloha zany dia eo amin'ny hoe tsy fananam-bola aloha amin'ny voalohany dia eo koa ilay tsy fanana tany. Izay zao ny fahitako anazy. Ny sakana zany tsy ahafahan'ny malagasy manana trano dia ny alafan'ny fiainana dia ny tsy fananana asa dia ny sarotan'ny fanana tany sy ny tsy sarotan'ny fanana tany dia ny fanamboarana ny mombamomba ny zavatra rehetrarehetra taratasy ahafahana manana an'ilay trano mihitsy ny tsy nitoerana anaovana an'ilay trano. Mahatratra hatrany amin'ny 9 alina sy 9 hetsy ny filana trano amin'izao. Mitombo raha etsy isa-taona io ato-tanisy io raha ny fanadadiana nataon'ny analogue. Ho famahana izany olana izany, isan'ireo tetikasa ny volavolain'ny fanjakana ny fanorenana an'ireo trano mora manerana ny Madagasikara. Foto-drafitrasa miisa 750 no efa vita hatramin'izao. Isan'izany ireto trano eto Anosiala Ambohidratrimo ireto.
ho any eto amin'ity toeranyity akoatra n'ireo tranomora nisy ihany koa ny fananganana fotodrafitrasa natokana ho an'ireo mpiasam-panjakana. Akoatra an'ireo tetika asa telo mikasika ny fanamorana ny fanomezana tranon'ny mponina no andalam-panatanterahana azy amin'izao fotoana izao. Mbola eritreritrintsika no logement sociaux ihany koa eny Emeritsetosika, ny Atsirabe, any Mahajanga, mbola hitoy ny any amin'ny toerana izay efa misy ireo zany. Akoatra amin'ny fanaovana trano dia mampirisika ihany koa ny fanjakana amin'ny fananganana tanàna vaovao. Ny atomboka amin'ity taona ity zao nefa misy aloha zany azo considérena ohatran'ny hoe tanàna vaovao mihitsy le renosiala satria amin'ny mahatanàna vaovao azy zany dia ao daholo ny fotodrafitrasa rehetra hatramin'ny tobo-pahasalamana, ny tobo gendarmerie, brigade na gendarmerie kely, poste avancé, brao-pokotany, misy complexe sportif kely, eritreretina ho asiana centre commercial satria izay ny ville nouvelle hoe ny rafitra rehetrarehetra tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny dôlodôla. Eny Emeritsetosika zany zao anomboka anao zay amin'ity ny fanjakana hitondra ny fandraisany anjara na fananganana logement sociaux any aloha eo amin'ny 300 ny eritreretina ho atao any ary dia mikaroka mafy zay amin'izao fotoana izao fiarah-miasa amina partenaire hafa zany mpiara-minombonatoka amin'ny niveau tanàna vaovao io hafa. Raha mikasika ny logement de type économique manodidina ny 70 tapitrisa ariary ny vidin'ny iray. Trano miisa 20 amin'ny 20 naorina tany Tomasina amin'izao no efa lafo. Mbola mandray ny antota taratasy fangatahana kosa ny analogue mikasika ny fahazahoana n'ireo trano ireo eto an-drenivohitra. Vinavinay ny analogue ihany koa ny ametraka rafitra maharitra anamorana ny fahazahoana trano amin'ny alalan'ny fananganana Banque de l'Habitat. Eo andalam-pikarakarana ny fandefasana ny tolobidy ity sampanty amin'izao. Tanjona tratrarina amin'ity tetikasa ity ny fahafahana manangana HLM eto amin'ny faritra manodidina Antananarivo. Makasika izay vaovao izay hatrany dia tsy maintsy latsaky ny 10 taona kosa ireo fiara afaka manao ny taxi agré eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato raha ny didim-pitondrana nivoaka tamin'ny taona 2012. Tsy ny tompon'ny fiara rehetra nefa no afaka manova ireo fiara-miasa eny rehefa tapitra io fetim-taona io noho ny fahampiany vola sy ny zava-nisy tao anatin'ny 5 taona lasa izay. Fokany dia mihaina isan-taona ny isan'ireo taxi agré afaka miasa ara-dalàna. Ny isa 12 moa izy ireo no tsy nahazo alalana intsony amin'izay asa izay tamin'ny taon-dasa. Mangataka n'ireo tompona andraikitra ireto tompon'ny fiara reto mba nomezana azy ireo ny fetim-taona mba ahafahany manova ny fiarany. Ho tanterahina rahampitsokosa moa ny fitsarana ireo taxi agréé miasa etsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Sitraka Ravoniarson. Manomboka amin'ny 540 tapitrisa ariary eo ny vidin'ny fiara efa niasa latsaky ny 10 taona. Mihoatra ny 20 tapitrisa ariary kosa ny vidin'ny fiara vaovao iray. Teti-bory izay tsy eo ampilatana ny tompona taxi agréé manana fiara mihoatra ny 10 taona. Raha ny isa 100 teo eo ireo taxi agréé niasa teny Ivato tamin'ny taona 7 ny intsana isan-taona ireo fiara feno 10 taona. Raha tamin'ny taona 13 fotsiny taxi agréé 17 no tsy nahazo alalana iasa intsony. Ny olana aminay eto zany dia nametrahan'ny ministèren'ny transport le arrêté tamin'ny 2004 izay nampiariny tamin'ny 2007 mametra ny taona ny tômôbila afaka miasa eto amin'ny aéroport ho latsaky ny 10 taona. Dia rehefa tonga ny 10 taona ny tômôbila dia tsy maintsy lona le tômôbila na dia mbola ao amin'ny etahany ara-dalàna azy. Izay zany tsy afaka niasa intsony. Nanomboka tamin'ny 2013 mars 2013 isan'ny ao anatin'ny teo amin'ny 10 zay sa 12 no tsy nahazo miasa intsony tamin'izany fotoana izany. Ny fiantraikan'izay eo amin'ny fiainako, fiaina tokantrano sy fiainana ao an-trano mihitsy dia tapaka ny fidiram-bola. Ny tizy nefana eo am-perin'ny fianarana mihitsy ny volana mars zany. Manomboka amin'ny 4 ariary ny korsa iray ho an'ireo taxi agréé miasa eo amin'ny seranam-piaramanidina Ivato.
asa izay mahavelona tokoa raha nambaran'ny mpamily iray na dia ho aza ny vola mivoaka amin'ny hofan'ny fiantsonan'ny fiara eny amin'ny serana mpiara-manidiny vato sy ny vola ilaina amin'ny fikojakojana ny fiara. Sakana tsy hahafahan'izy ireo miasa ny fisian'ilay didim-pitondrana mametra ny taon'ireo fiara miasa. Zay zany raha ohatra ka nasoron'ny ministera hoe lany dato ny fiaranay na feno 10 taona dia izay koa tsy miteny hoe zay tsy an'olo fa zay miteny hoe zay an'olo fa kosa le fahefana mividy mihitsy zany no tsy ampy mihitsy hividianana fiara any amin'ny 5 taona sy 5 taona efa afo tena afo lenta be mihitsy zany le sehatra amin'izay fotoana izay tsy zakanay intsony. Fa ny fotoana zany namanay tonga ao ministera miprezante tomobile 7 taona na 7 taona zany mety hoe ho zakanay nefa tsy raisiny zareo ny dossier fa hoe afaka 2 taona indray nareo dia hiteny ety amin'ny ministera indray hoe hosoloana io tomobile io mba meo kely prolongation kely zay ka zay zany mba angatanay koa hoe firmarina moa zany le article 43-36 miteny latsaka 10 taona nefa mampiseho zay tomobile 7 taona na 7 taona tsy raisiny zareo ny papier anay. Manampitrotraka ny zava-misy ny fienan'ny mpizahatany tonga teto Madagasikara sy ny raharaha politika ka nampihena ireo vahiny mivezivezy. Maro amin'ireo taksi ireo no tsy ahita asa hafa atao raha tsy afaka hanao ity asa ity intsony noho ny hoe efa mihoatra ny 10 taona ny fiaran'izy ireo. Ho tanterahina rampitso ny fitsarana ireo taksi agree afaka miasa eny amin'ny serana mpiara-manidiny vato. Araka ny vaovao raha teny an-toerana hiampy ny isan'ireo taksi agree ahazo alalana hiasa. Eo amin'ny lafiny ara-toekarena kosa dia voalohany eto Afrika no nisy ny governemanta nivarotra carbone. Fifanarahan'i Madagasikara izay niarahana tamin'ny orinasa Microsoft sy ny Georges de Zurich moa tanjona no ampihenana ny fanapahana ny ala ny makira any avaratra tsy nanan'ny nosy. Vola mitetina $900 sy $1000 Amerikanina no mihodina ao anatin'izany fifanarahana ara-barotra izany eo amin'izany sehatra carbone izany. Isika no mivarotra ary vidin'ny firenena mamokatra entona raha tsy ny atmosfera sy ny hafananany ilaintsika manodidina izany entona izany. Fanadihadiana manokana ary momba ny crédit carbone niarahana tamin'ny Nandriana Rajohnson. Fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny firenena mandroso any amin'ny bolabolatany avaratra sy eo amin'ny firenena aty amin'ny bolabolatany atsimo matetika no betsaka amin'izay crédit carbone izay. Ny crédit carbone izay karazana fifanarahana entina ampianana ny fiparitahan'ny gazy amin'ny firenena iray, tanjona ny arovana ny tontolo iainana aty amin'ny tany andalam-pandrosoana. Amin'ny taonina metrika no andrefesana izay gazy izay eo amin'ny tsena ny gaz dioxyde de carbone, ny méthane, ny oxyde nitreux ary ireny antsoina hoe gaz industriel no voakasika izay fifanarahana ara-barotra izay. Enina faingo $10 miliarda ny crédit carbone namidiny taona 2024, mahatratratra amin'ny 4,700 tapitrisa tonna metrika no gazy niena tao anatin'izay. Ho an'ny Madagasikara manokana dia manodidina ny 720 sy 300 sy 10,000 sy 9 tonna metrika no namidy. Izany hoe manodidina ny 570 sy 700 sy 9,000 sy 2 alina sy 3 tapitrisa $. Ny vola tamin'ity tetikasa iarahana amin'ny Microsoft IT araka ny atotanisa avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Efa manomboka miroso amin'ny karazana fifanaraha-piara-miasa maro hoenty manome lanja amin'ny fifampivarotana carbone i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Amin'ny faritra Tsirabe iny dia misy koa ireo tetikasa be dia be amin'ny resaka ala. Ohatrany hoe tsy hoe betsaka moa fa maro vitsivitsy izy eto Madagasikara. Dia ireo tetikasa ireo indray zany tena asany dia miaro an'ilay ala satria ny ala rehefa ripaka ny ala eo anatin'ny ala iny misy carbone dia misy carbone miparika zany eny amin'ny abakabaka dia misy isaina zany quantifiena moa le fiteny foana hoe firy taona équivalent no miparika raha ohatra ka tsy narovany io ala io dia iny zany crédit carbone iny no amidy entina amatsiana ny fiarovana an'ilay ala. Eto Madagasikara zany amin'izao fotoana izao misy ny tetikasa atao hoe 2 na 3 efa nivarotra crédit carbone. Ankoatran'ny tany amin'ny énergie koa zany efa nisy financement ohatr'izay. Zay zany raha ohatra ny eto Madagasikara no lazaina angambany. Loza mitatao an'izao tontolo izao ny fahasimban'ny tontolo iainana ka antony hametrahan'ny firenena mikambana ho lahara-pahamehana ny tsetsenan'ny carbone ity.
tsena maharitra ihany koa izy ity ireo firenena mpamokatra gaz à effet de serre sy gaz carbonique be indrindra maneran-tany no terena tsy maintsy mandrozaka vola ho an'ireo firenena izay manana velaran-tany feno ala ho fanonerana ny fahavoazana teraka ny entona vokarin'izy ireo. Raha ny ala sy ny renirano ary ny zava-maniry samihafa ananan'i Madagasikara mbola azo atao tsara ny mitrandraka tsara nyity tsena ity ho an'ny malagasy. Afaniverina sokatra kosa ny trano fandraisam-bola ny ireo mpisotro ronono etsy Analamahitsy androany taorina ny fanafiana ny tranga omaly alina na izany aiza moa any marana teo dia natahotra ny tsy ahazo vola ny akamaroany ireo be antitra noho ny filarana takany isan'andro ihany. Nisy ihany koa ny fepetra entitra izay noraisina taorina iny tranga iny. Fanadidina ihany. Vola manodidina ny 720 sy 900 tapitrisa ariary eo no lasan'ireo olona nanafika ny trano fandraisam-bola fisotrondronono tetsy Analamahitsy omaly. Niaiky ny tompona andraikitra fa tsy nisy fiarovana manokana ny toerana talohan'ireny fanafiana ireny. Na izany aza efa tsara ambina amin'izao fotoana izao ny ety an-toerana. Mpitandro ny filaminana Amam-polo no manara-maso ety ivelany ankoatra ny ao anatiny. Tsy afenina moa zany fa dia somary natahotra ihany ny vahoaka aloha zany tamin'ny voalohany satria samy nalala ilay zava-nisy somaly dia somary nindrohatra ry zareo fa nezahana lamina araka tokony izy ary dia efa milamina tsara zao hitanareo zao zany efa milahatra ny vahoaka ary mandeha tsara ny fandoavana ny organisation. Andalam-pandiniana sy fifanarahana amin'ny fanaraha-maso ny toerana tahaka itony amin'izao fotoana izao ny avy eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana sy ny sampana rehetra voakasika izany. Efa eo am-pilatanan'ny sampana miady amin'ny eloka-bevava kosa ny fanadidina. Na eo aza izany rehetra izany dia mbola matahotra trany ireo olona manodidina, indrindra fa ireo be antitra ny andro pension ka ny vonona ny andray vola teto androany. Tsy manatsafidy anefa izy ireo raha ny fanazavana fa tsy maintsy mandray ny vola eto amin'ity sampan-draharaha ity mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra hafa. Dia tsy maintsy matahotra eny anao kirevy zavatra enana sady le mandray pension tsisy sécurité hoe mba miaroaro dia no milahatra ohatro. Fa misy polisy na lefa fanjakana iambana dia ohatrany tsy dia matahotra intsony izay. Fa tokony hotohizana zany le fiandrasana ny fandriam-pahalemana ohatran'izao. Tahotra sy tebiteby tsy misy azo ndray zao olona am'le tebiteby sanatrisy anakorotany ny ndalana tsy fantatra tsony zany. Zany zao ny azo-tsaina mahazo ny teny. Ahoana izy ianao? Sarotra be ho anay zany sahalan'ny misy anay mba nivoatra be iakarany ety izy efa fijaliana ho anay. Efa misy ankehitriny ny fandraisana vola fisotrondronono amin'ny alalan'ny banky saingy atreto ny 100,000 be antitra mpandray vola eto Analamahitsy ihany no manana kaonty amin'izy ireny. Raha ny vaovao omaly, efa ela no nahafantaran'ny polisy ny figasana hanao an'iny fanafiana iny ary efa ela no niomana hiatrika izany izy ireo saingy mbola nisy ny vola very. Tsy nisy kosa ny fiatraikan'ny fanafiana tetỳ amin'ny manodidina. Voafehan'ny polisy ny fifampitifirana tamin'ireo jiolahy ka tsy naharatrana na navoolon-kafa izany. Ity tranga ity izay mbola ahitana taratra ny tsy fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra ankehitriny. Afa iverenantsika kosa ny zavan'ny tranga omaly alina dia jiolahy 3 ireo Gobasy PA sy Kalaknikov no maty voatifitry ny polisy omaly alina, iray kosa no azo savombelona. Nanafika ny perception principale tetsy Analamahitsy izy ireo no tratrany ny velam-pandriky ny mpitandro ny filamenana. Mbola maro ihany kosa moa ireo tafaporitsaka niaraka tamin'ny vola amin'ny gony sy ny fitaovam-piadiana efa misokatra ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Ildas Njo. Ny ororo ny mponina Analamahitsy omaly, Pobasy, efatra amin'ny 30 anoany no nanaitra azy ireo tamin'ny 7 sy 5. Raikitra ny fifampitifirana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny jiolahy teo ampandrobana ny perception principale fakany ny be antitra pension. Ampolony izy ireo raha ny filazan'ny sasany eo koa no nahita hatramin'ny 20 mihitsy. Mbola teo ampanisana vola tokony andoavana ny fisotrondronono ireo be antitra ny mpiasa omaly noho ny seho ny fanafiana mbola tamin'ny ora mahabe fifamoivoizana ihany koa. Tsy afaka andohan'ny tsy mpitondra fiarakaretsaka ity ny zavan'seho. Tao anatin'ny fotoana fohy no nahafaty ny jiolahy iray tao anatin'ny fiarany. Nisy olona nijoro teto miaraka amin'ny gony dia tonga izy dia hoe taxi izy tonga dia namoha varavarana izy dia niditra dia tapitapika iny tonga dia nisy nitifitra izy
dia za taitran'le basy dia tonga dia mipetraka satria za namotera moa anaty embouteillage dia tonga dia mipetraka dia nisy nitifitra koa vaorianan'ny tomobilako dia avy eo a nisy polisy iny namoaka anahako avy ary ambadika ary dia izy ny teny hoe andao anao avy aty ambadika ko aty dia kanjo moa izy nisy polisy namoa anankiray koa tatsy dia izy niraviravin-tariny le rangaha anankiray le maty iny. Ankoatra io iray voatifitra tao anaty taksi io, fa toroa hafa mitsitra etsy akaikin'ny andrin-jiron'ny Jirama. Teo ny nahalavon'ny mpitandro ny filaminana ireto jiolahy ireto. Ny iray nahitana kara-panondro, ny iray kosa tsy nahitana taratasy momba azy. Rotiky ny bala teo amin'ny tratrany, izay no nahafatsy azy ireo teo no eo. Raha ny fanazavana azo teny an-toerana, ankoatra ny gony iray feno vola, nentin'ilay sakian'ny kasa, hitsoaka tao amin'ny taksi, efa feno vola ihany koa tao amin'ny paosin'izy rehetra ireo. Efa tetika hatry ny ela, ny amaky ity toeram-pitsinjarana ny volan'ny be antitra ity, ary efa reny mpitandro ny filaminana, herinandro mialoha ny iketrika. Jola reo zany dia avy nandro batato izy ireo no nahazo antso izay mpitandro filaminana dia nisy ny fifampifirana. Anankitelo moa ireo hitantsika maty voatifitra reo basy Kalaknikov ray tratra niaraka tamin'ny bala 10 dia pe anankiray niaraka tamin'ny bala 4. Mbola nisy namany izay mbola tafatsoaka maromaro fa izay zany nivokatry ny fifantsevona teto zao alina zao. Ny tamin'ny mpitandro filaminana moa dia isorin'Andriamanitra fa tsy nisy naratra zany na dia mafy ary ny fifandonana. Hatramin'ny omaly tsy mbola nisy azony nanontaniana ireo mpiasan'ny perception principale izay saika nataon'ireo jiolahy takalona sy azon'izy ireo ankeriny. Mbola tsy fantatra ihany koa ny sandam-bola voaroba. Ankoatra ny tratehaka tamin'ireo mpanafika lavo, efa nisy lasan'ireo naman'izy ireo tafaporitsaka ny vola sasany. Vola fotoana fanisana fandoavana karamany be antitra zao volany be antitra dia ampanisana vola ry zareo ny tonga reto bietazo mihitsy izany ny tonga reto na nisan'le vola ary mbola tsy hainy zareo tsara ny vola very mbola tsy fantany Mbola mitohy ny fikarohana ireo ambony tafaporitsaka amin'izao fotoana izao raha ny vaovao azo any an-toerana, tonga hatreny Ambatobe sy Ambohitraraba ny fifanenjehana omaly ariva. Efa nentin'ny mpitandro ny filaminana atao fanajiajiana ilay iray sambo belona. Ny tokona tsy nivarotra kosa ireo mpamigady teny amin'ny tsena Nanosy Be maraina io. Tsy nanaiky moa ny fisavana ireo facture ataon'ny UNENIV-ny Direction Générale des Impôts na ny DGI izy ireo 20% izy ireo ny etra alaina amin'ny asa toy ny fivarotana everin'ireo mpivarotra ary fa mbola loatra io ata alaina amin'izy ireo io ary takin'izy ireo ihany koa ny ampidinana izany fanadidina. Antony maro no nahatonga ireo mpivarotra hanidiny tsena io maraina io tetỳ amin'ny tsena Nanosy Be. Tokony nisy fifampiresahana teo amin'ireo mpivarotra sy ny avenan'ivon'ny sampandraraha momba ny etra androany. Tsy tanteraka nefa izany, na izany aza na ny hevo momba ny fomba fitakiana ny etra ny etỳ anivon'ny tsena. Mpitandro filaminana anana ny dalo ny fitaovam-piadinany, ny baditsany, ny teniany, azatsonina nalalaina hoe tia mpangalatra, tia mpisava ny kofrana satria izany miraka avy any ambony raha voaka gazety. Dia azatsonina lalana hoe tia olon-dratsy, tia olo-marina, tia avy any ambony dia zay no angatanay tompoko. Manodidina ny 3.740 ireo mpivarotra eto ka tafiditra ao avokoa na ny mpanjara na ny mpamigady. Tsy ny fisavana sy ny fitakiana ny etra etỳ amin'ny tsena no lavin'ireo mpivarotra ireo, fa ny fomba entina mitaka izany no tsy mety amin'izy ireo. Tokony hisy ny rafitra apetraka mba hanafainganana ny fandoavana ny etra raha ny hevitry ny lehibe ny mpivarotra eto Anosy Be. Ny ray mandro moa tsy ny ray fo ary raha ohatra hoe ny fandoavana patanty no teneninao mino fa asan'ny impôt zany ka tokony hanana rafitra amin'izay hitantanany azy izy amin'izay. Aloha zany raha vao hoe misy facture na resaka zavatra zany dia amin'ny président mpivarotra angamba tsy dia idirako firy hoe manaona ny facture ny satria izy samy manana ny tsenany tsirairay ihany. Tsy ireo mpivarotra amongadiny teto amin'ny tsena Nanosy Be ihany no nanao ny fitokonana androany. Nisy ihany koa mpivarotra avy amin'ny tsena hafa toa an'Andravoahangy tonga nanatevin-darana ny fihetsiketsehana sy ny fitakiana tetỳ. Mety hisy fiantraikany any amin'ny mpanjifa sy ny vidin'entana ny fiverimberenany toe-javatra toy izao ka tokony hisy fepetra ho raisin'ny fanjakana. Lalàna zany araky ny teneniko hoe kely le bénéfice alainay. Nefa rehefa avy eo le vola alaina aminay zany amina
tena volabe sy tofotsy firoany mba mangataka ny fanovana izay fa raha izao ihany no mitoy dia afaka 2 taona dia izay indray koa dia aiza ho aiza moa izany satria ny sasany mety hanetriketana dia lasa hiakatra ho azy le vidinetana dia lasa tonga agnamin'ny tokantrano tsirairay nefa hitanareo sara fa mbola avy nandalo krizany isika. Tolakandro ihany dia efa niverina nisokatra tsikelikely ireo mpivarotra sasasasany tetỳ amin'ny tsena Nanosy. Ny avy eo anivon'ny DGI kosa efa nanao fanambarana omaly fa fiaraha-miasa mba hanamorana ny fitakiana ny hetra no tadiavin'izy ireo. Makasika izay vaovao ara-tsosialy izay dia tsy mbola nisy ny famefena ny tanin'ny ministera ny fambolena Tsinantsana dia efa nisy aza ny fanapahan-kevitra izay ndraisina teo anivony ny filakevitry ny governemanta fa ny famefena ny tany Anosy izay nisy ny body moa no andraikitra ho raisin'ny fanjakana. Ireo mponina eny amin'ny manodidina kosa izay nanambara fa misy ny fahasamihafany ary tsy ny ministera ny fambolena no tompon'ny tany rehetra misy azy ireo. Fanadidina manodidina ny 400 tafo ireo trano miorina amin'ity toerana ity. Na dia efa nisy aza ny andinin-dalàna mivoaka tamin'ny filan-kevitry ny governemanta farany teo mba hanakatonana ireo toerana ireo, tsy mbola tazana tetỳ ny fitsangana izany fefy izany. Raha ny voalazan'ireo mponina, toerana an'olon-kafa ity toeran'izy ireo ity. Fomba ny tany manodidina ny agriculture zany dia samy manana situation ny toerana maro eto ireo zany. Misy ny efa nanomboka tao anatin'ny efa 5 taona, misy ny mbola tato rindrina zany. Ireo zany samy manana ny azy. Efa ho 9 taona izao no nipetrahan'ny akamaroan'ny olona ety amin'ny manodidina ety. Misy mponina manodidina ny 540 eo amin'ireto toerana ireto. Parka ity toerana ity taloha ary vahiny no nividy azy raha ny fanazavan'izy ireo. Efa nentina teo alohan'ny tribunal ny raharaha andrasana ny valin'izany. Ho an'ny fanjakana kosa mazava ny raharaha ilaina ny famerana ny tany ho an'ny fanjakana satria tsy ara-dalàna ny fibotona izany, tsy manaiky izany ireo mponina eny. Izy efa nisy conseil des ministres tamin'ny volana mars 2012 fa iny indray zany mandrava ny lalàna izy zany le hoe tsy azo isonina amin'ny tany ny vahoaka fa afaka mipetraka eny nefa le conseil de gouvernement taty arina tady andravan'le tanàna nefa tokony le conseil des ministres zany ny ambony noho ny conseil de gouvernement. Mbola tsy nahazo nankony kosa ny avy any anivon'ny ministera ny fambolena momba ny famefena ity toerana ity. Mbola mitoy anefa ny fanorena nataon'ny olona ety tamin'ny fotoana izay nandalovanay. Araka ny efa nentina tato amin'ny fampahalalam-baovao, misy tompona ndraiky mpanjakana sy mpiasan'ny tribonaly hatramin'ny manamboninahitra jeneraly miasa any amin'ny faritra manana trano naorina amin'ireto tany-mpanjakana ireto tao anatin'ny 5 taona farany. Efa tsy mahagaga ny maro tsony ihany kosa ho an'ny eto Antananarivo ny moto izay miteraka loza amin'ny fifamoivoizana. Raha ny Antotanisa Voaray moa dia manodidina ny 2 isan'andro eo no miditra hopitaly lehibe iray noho izany. Ny toeram-pitsaboana mandray ny tradoza ireny izay miantoka ny fitsaboana ny tradoza noho ny amehana ny vonjy aina ihany koa. Atranga irety tsy Andranimena ary no entina aminao. Lehilahy iray nitsirara tamin'ny tany akaiky ny moto efa rotsika. Io nanaitra ireto olona mitangorona ireto, tsy nisy nanatrika ny zavaniseho izy ireo fa ny fahitana ilay lehilahy mitangolika tsy nahetsika ny nahatonga azy ireo izany zava-misy. Tsy voadona akory ity lehilahy ity fa ny anjera no ny antony tsy fantatra mazava. Tsy haiko drô mba hoentina any amin'ny hopitaly tena. Vokatry ny fanaintainana nahazo azy, tsy afaka nietsika ilay naratra. Nosakanana izay fiara nandalo ary nentina tany amin'ny hopitaly aingany ilay ranamana. Mpitsabo mpiandry raharaha sy mpitsabo mpanampy maromaro izay no nandray an-tanana azy. Tsy nisy nanaraka ilay marary izay nilaza ho mponina etsy Andotapenaka nanome lahara-tarobia ahafahana miantso olona akaiky azy anefa izy. Manampy betsaka ny mpitsabo izany na tsy nisy olona afaka hiantsoroka ny fandraisana ny tanana azy eo no eo azy atao amin'ny hopitaly, tsy maintsy nomena ny fitsaboana sahaza ilay maratra. Izy zany tsy maintsy ohatran'ny hoe tazomina izy zao dia tsy maintsy tokony misy olona miandry anazy. Satria be da be ny marary sa ny hopitaly dia tsy afaka hoe migarde anazy rehetra zany satria be da be ny marary dia tsy maintsy tokony misy olona zany. Raha sendra tsy mahatsara tampoka izy zany fa voadona ny lohany dia efa tia daholo ny andefasana ny fanafodiny rehetrarehetra tia seraoma ty. Ankoatra ny fanalana fanaintainana, tsy riana amin'ny alalan'ny radio ihany koa ity tovolahy ity. Voadona ny lohany ka mila jerena izay mety ho fiatraikan'ny dona taminy. Manao traumatisme crânien zany izay no tena niatahorana aminazy io zao. Traumatisme crânien zany
aretina mahazo ny loha zany raha sendra nydona mahafaty tampoka mahafaty aingana be. Ao anatin'ny andro iray vonjy taitra amin'ny 7 no mandalo amin'ity toeram-pitsaboana ity toy ny hôpitaly maro eto Andrenivohitra. Manodidina ny rona telo amin'izay dia vokatry ny loza nisy dona avokoa. Tsara vita nyity tovolahy narahina ity. Androany maraina dia efa nivoaka ny hôpitaly izy rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza azy. Ratra madinidinika teo amin'ny lohany sy ny takibany ary ny tongony kosa nentin'ny mody. Ilay moto kosa tetsenkilan'izay tsy fantatra hoe nakaiza tsy nisy ihany koa ny constat. Reteny amin'ny manodidina fa ny mpitandro ny filaminana no nampirina izany. Eo amin'ny tontolon'ny zavakanto sy ny fialamboly dia miandry ny fivoaran'ny sarimihetsika malagasy ny mpanjifa eto amintsika. Hita taratra moa izany tamin'ny fivoahan'ny andiany fa 14 tamin'ny sarimihetsika iray izay ny efa manana ny toerana eto Madagasikara. Toerana roa no namoahana izany ny alady lasa teo. Trano lehibe iray teto Andrenivohitra sy teny Ivady kosa saingy hita taratra fa maro ireo mpiara-monina no liana amin'ny filma malagasy. Raha ny filaharam-be hitan'ny mpanao gazety ny alady lasa teo dia efa niditra indroa aza ny fijerena io sarimihetsika io. Miteraka fanamby moa ho an'ny mpamokatra ny zava-mitranga tahaka ireny. Mikasika kosa ny any ivelany dia isan'ny andrasan'ny mpanara-baovao maro ny vaovao mahakasika ilay Boeing 777 an'ny Malaysia Airlines. Tafakatra fitoetsy sy fitotapitisa kilometatra tora-droa indray izao any faritra masina izay anatanterahana fikarohana raha ny fanambarana nataon'ny ministeran'ny fitaterana Malaysiana. Manomboka eo amin'ny faritra avaritry Thaïlande mihazo any Asie Centrale ary any Indonésie hatramin'ny ranomasimbe Indiana. 10 andro moa tao aorian'ny fahaverezany ilay fiaramanidina Malaysia Airlines anitatitra olona 7 izay tsy hitapopoka hatreto. Firenena 20 kosa no miara mifarimbona amin'ny fikarohana ity fiaramanidina ity. Amaranantsika ny fampalalam-baovao raha dia ny makasika ny zava-bita tsara indrindra ny avaka ny fahaizana manamboatra crêpe indiana ary i KO Yuanjang 70 cm ny velaran'io sakafo io. Tao anatin'ny 2 minitra moa no manodidina izany no namitany ity sakafo goavana ity. Io ny voasokajy crêpe lehibe indrindra ao amin'ny modely indiana ankehitriny. Zava-bita miavaka ihany koa voarakitra ao anatin'ny Guinness 720. Mpiasa amin'ny efitrano fandraisam-bahiny lehibe iray ao Beijing ny KO Yuanjang. Niavaka tamin'ny akingana manodina paty pankaiky ity lehilahy ity. Akingana ny tanana sy ny teknika ampiasaina eo amin'ny fanambarana ireo akora rehetra ilaina tena mampiavaka azy. Raha ny fanazavany tsy ny fampiasana ireo fitaovana sy kojakoja maro samihafa no mampalefaka sy mahatsara ny tsiron'ny pankaiky iray fa ny fahaizana manome tsiro azy amin'ny famolavolan'ny tanana. Toy ireny lamba mikopaka efa ho 2 metatra ny fitaran'ilay paty nobolabolaina tamin'ny voalohany. Manodidina ny 570 cm ny velarany rehefa nahodina. Mahery 100 no namerimberenana izany fihetsika izany. Rehefa nokajiana dia mihodina indray mandeha amin'ny tanana isaky ny 2 sekondra ilay paty. Arakaraka ny tombon'ny velarana no mampiana ny fanodinana atao. Tena mahavariana fa sady mampitombo an'ilay paty ny fanodikodinana azy no mampitambatra azy ihany koa kanefa tanana tahaka izao no ampiasaina. Ny fiandohan'ny volana martsa teo no naresy lahatra ny teo anivon'ny Guinness fa tsy misy mahavita mihoatra noho ity vitany ity raha ny velarana no nyrefesana hatramin'ny nanomboana nanratana ny bokin'ny Guinness hatramin'ny taona 1970. Tsy vaovao any rehetra ny hoe ohatry ny ahoana no manamboatra crêpe na ihany koa hoe inona avy ireo akora ilaina na ny mety ho fatrany. Ho an'ny KO ampiasaina avokoa ny lafarinina, ny atody, ny ronono, levure chimique, ny sira, ny siramamy ary ny dobera. Raha ho an'ny olon-tsotra ohatra, mahalany 10 minitra ny fanamboarana crêpe ho an'ny olona 5. Ny azy kosa indray 2 minitra dia afaka ahavitana crêpe ho an'ny mpihinana ampolony. Ny fotoana sy ny akingana mamolavola azy no tena mampiavaka ity zava-bita iray ity. Tsy vitsy ihany koa ireo malagasy efa mirona amin'ny resaka nahandro amin'izao fotoana izao, indrindra ny mofo mamy tahaka ity crêpe ity. Ny mahavariana nefa tsy mijery ny kalitao intsony ny mpanamboatra fa ny karbonetra ny tena mameno mofo any ka sidoka amin'ny habeany fotsiny. Azo trandrahana tsara ihany koa nefa ny fahaizana mahandro hafa tsy voatery fomba tahaka izao hatrany. Efa manomboka mahazo vahana eto amintsika ny fiangaliana ny nahandro saingy vitsy kosa ireo mpandro malagasy no tena manana songadina ireo karazana sakafo tena malagasy saika ifananany ny hoe hamburger goavana indrindra, ny crêpe goavana indrindra tahaka ity nataon'ny KO ity. Mety ho azo eritreretana ihany koa nefa anatsarana ny kalitaon'ny sakafo eto amintsika ary anoezan-danja ny nahandro gasy ny fifaninanana manao ramanonaka ohatra na mofo gasy na koba matsiro sy goavana. Azo antoka fa tsy anahirana raha teo ny hitady mpandray anjara raha ny mpivarotra mofo misy isaky ny kion-dalana na dia eto Andrenivohitra azy.
dia andrasana zany ny fifaninanana manamboatra mofogasy sira manonaka izay ho an'ny eto Madagasikara. Izay ihany koa no mamarina ny fahampalalana-baovao tompoklasy toboko vavy tamin'ity hariva ity ankasitrahana ianao. Nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-peo anary ho amin'ny rampitso indray.